Salama daholy aty amin'ny hôtel Ambohidratrimo zay mamonjy symposium tanora maromaro avy any amin'ny faritra avy amin'ny OEC na ONG de misy ihany koa ny solotenany ZNZ Madagasikara. Anao interview tsika hoe inona moa zany symposium, inona ny ataon'ireo tanora, inona ny ilevana ny tanora ary inona ny zavatra tapaka nandritra ny zany symposium zany. Mankasitraka. Salama mademoiselle. Izy moa ny anaranao de aveza? Félicité avy any Majunga. Majunga. De ino ataonao ty? Amonjy symposium représenté any albinos Madagascar. Donc jeune foana koa. Faly mahafantatra ny izy azy? Félicité. Félicité. Raha aminao ino dikan'le hoe symposium? Ny symposium de congrès zany hoe karazana fivondronan'ny tanora izay ataontsika amin'izao io de zay misaotra betsaka anao de raha aminao raha ny hevitranao ilaina ve ny tanora sa tsy ilaina ary ino ilevana ny tanora aty amin'le symposium? Bien sûr ilaina ny tanora surtout tenenina matetika foana hoe ny tanora ny ho avy ny firenena de tena ilaina ny tanora de ny ataon'ny tanora ty zany dia aneo hevitra zany hoe tanora marobe moa tsika ty ny tanora de 100 eo manerana Madagasikara de iresaka zany aneo hevitra de mba ahafahantsika tanora maneho hevitra de tonga any amin'ny mpitondra any zany hoe ny hevitratsika mafampandrosoana Madagasikara. Raha aminao de ino ny zavatra niresahana nandritra an'ity symposium ty? Ny zavatra niresahana mandritra an'ity fihaonan'ny tanora ty zany de niresaka mahakasika droits humains, niresaka mahakasika ny intégration ny tanora amin'ny participation amin'ny raharam-pirenena surtout de niresaka zavatra maro fa raha fitina de zay. De merci. De inona ny zavatra tapaka nandritra le symposium ty? Ny zavatra tapaka teo zany voalohany mahakasika ny participation ny tanora, ny importance ny participation ny jeune amin'ny amin'izao fanavaozana zao de resaka décentralisation réelle de zay no tadidiko zay. De raha atao résumé zany de lany frais ve anao namonjy an'ity symposium ty sa tsy lany frais sa perte sa tsy perte? Tsy perte satria nisy rencontre entre ny tanora marobe zany hoe nisy inclusionnay zany surtout pour moi zany amin'ny albinos de nisy intégration-nay miaraka amin'ireo tanora marobe de nisy rencontre miaraka amin'ny ohatra zao miaraka amin'ny Tobias. Merci. De inona ny zavatra nagnamarika anao tamin'ity symposium ny 2 jeunes ty? Manaraka an'izay koa ny fihaonana miaraka amin'ireo fitondram-panjakana izay tena tanatin'ny eritreritako hoe mba ahoana re mihaona amin'izany fitondram-panjakana zany, ministre zany de ny hitako tao zany hoe ahoana le participation ny jeune mi-exprimer devant zareo de c'était important pour moi zany. Saotra betsaka. Miaraka miteny antsika hoe ndao ikozy. 1 2 3 ndao ikozy. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Izy agnaranao de région fiavinao? Frida de avy amin'ny faritry Sava. Ino ataonao aketo? Andeha agnantony symposium national des jeunes. De raha aminao ino dikan'le hoe symposium? Le araka fahazahoako le symposium de ahafahan'le jeune indrindra izy raha fa mikasiky jeune igny jeune maromaro avy amin'ny faritry misy izany de samy afaka mamoaka hevitrinazy de izato iaragna amin'ny PBF de rescapé. Zegny le fahazahoako le izy. De raha amin'ny hevitranao ilaigna ve ny tanora amin'ity symposium ty sa tsy ilaigna? Ilaigna ny tanora mamoaka hevitry satria ny hevitry ny tanora satria tanora ankehitriny ny firenena fa tsy ho avin'ny firenena de ilaigna ny hevitry ny tanora. Raha ataonao résumé zany ino ny zavatra tapaka nandritra an'ity symposium ty? Ny zavatra tapaka zegny mba hagnamezagna lanja tanora indrindrika zegny amin'ny resaka ohatra sehatra politique tout et tout zegny raha jiaby zegny satria ny raha zegny tanora ankehitriny ny firenena donc izy koa misy raha mikasiky tanora zegny il faut être présent zegny amin'ny raha jiaby tapaka amin'ny firenena eto. Merci. De ino ny zavatra nagnamarika anao nandritra ny ty symposium ty?
Ny raha nagnamarika za zegny voalohany nisy vahiny naronaro tonga de aveo zegny za koa niatriky le olo tsary niatrefiko indrindrandrindra ny ministèren'ny jeunesse et sport. Misy olo tsara hitan-tegna e, misy olo tsy ampompoizin-tegna hitan-tegna taty koa nanagnan-tegna contact nitombo zegny le relation-tegna amin'olo zegny isan'ny nagnamarika za. Merci mademoiselle. Ndao ikozy. Salama Ramose. Salama tompoko. Ramose iza mo? Mananazy Pierre Celestin. Avy any Morondava. Avy any Morondava. Mirepresente ino anao aty amin'ny symposium? Za avy ao amin'ny fikambanana mionjo. Dia hamonjy ny zao symposium zao satria natokana ho an'ny tanora. Dia na dia manam-pahasembanana anay tanora dia mba afaka haneho hevitra, mba afaka hizarany etaetam-ponay tanora ao anatin'izao fitonan-do nasionaly zao. Dia raha ny hevitranao inona moa dikan'ny symposium? Dikan'ilay hoe symposium. Dikan'ilay hoe symposium dia zavatra natokana mba hanehoan'ny tanora ny heviny mba hampiakariny eo amin'ny fitondram-panjakana. Hampakarany feo zany mba misy ary mba hisy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena. Mazava. Dia raha amin'ny monsieur ve ilaina ve ny tanora? Tena ilaina mihitsy ny tanora. Satria ny tanora no avy ny firenena ary ny tanora no afaka manampy sy manova ny firenena. Mankasitraka. Mba afaka zakainao aminavy hoe ino ny zavatra niresagna nandritra n'ity symposium ty? Misaotra anao nametraka fanontaniana. Ny zavatra niresahana tamin'ity symposium ty raha ny tadidiko dia ny hahazahoan'ny tanora fahalalana hiresaka fa indrindra hihaona amin'ny membre ny gouvernement ary ny fanakalozan-kevitra amin'ny samy tanora dia mba hoentina mihaona sy mivantana amin'ny gouvernement. Zay ny zavatra tsapako niseho tamin'ity zavatra ty. Dia inona ny zavatra raha ohatra ka natao résumé zany ny symposium dia inona ny zavatra afaka niraisina nandritra ny symposium? Zany hoe inona ny zavatra tapaka tamin'ny symposium? Ny zavatra tapaka moa voalohany amin'le fionana fanjakana dia misy le thématique dia hoe tsy mety le tokony hitarihan'ny FFKM ny concertation nationale fa ny expérience dia zay ny tokony hitarika azy. Zay ny zavatra hitako tapaka. Dia inona ny nanamarika anao nandritra n'ity symposium ty? Ny zavatra nanamarika anao? Nanamarika anazy zao dia le zao tena ny tanora mihitsy ny haona amin'ny membre ny gouvernement. Tena mahafaly anay tanora zay mba hanehoanay ny hevinay. Zay tena tsapako hoe mampiavaka ny tanora ty amin'ny toraka ity. Izany hoe le fionana tamin'ny ministra zany? Tena zay mihitsy. Dia vitsivitsina hatramin'izay mbola tsisy tanora mihaona amin'ny membre ny gouvernement fa indrindra koa anisan'izany tanora manam-pahasembanana mandray anjara amin'izao aby. Mankasitraka. Ndao ikozy. Bonjour mademoiselle. Mademoiselle iza moa dia avaiza dia mitondra structure ino moa zany ianao ato amin'ny symposium fandraisanao anjara? Jeniny anarako mpitondra teny GNZ Madagasikara, GNZ Madagasikara no misy lokotena aty amin'ny symposium. Dia inona ataonao aty? Ny ataoko aty symposium dia hetsika anankiray nasaina hamondronana ireo tanora teny an-kianja sy ireo tanora mpandray andraikitra ka azo lazaina hoe anisany ireo izay olona tokony ho henoina feo amin'ny symposium ity zahay amin'izay. Dia raha aminao ve ilaina ve le tanora? Ilaina ny tanora satria tsy hoe tokony ho avy ihany izy fa ankehitriny, zany hoe fihetsehana ataon'ny tanora zao no mamaritra ny ho avy. Raha manaiky zavatra anankiray ny tanora izao dia mampiova ny ho avy. Raha mandahy hetsika anankiray ny tanora androany dia mety hampiova ny ho avy. Zany hoe tsy azo ialana ny tanora. Afaka faritinao fohifohy ve inona dikan'ilay hoe symposium? Ny dikan'ilay symposium dia misy famaritana be izy io fa latabatra boribory azahoana hevitra maro be maro lafy izay hisehoan'ny olona rehetra, karazan'ny olona rehetra mba tsy izy mivoahilika. Ohatr'izay mihitsy ny ato amin'ity symposium ity tamin'ity fotoana ity izay tanora no mena lanja fa misy
karazana tanora maro be any amin'ny faritra samihafa, amin'ny entité samihafa na amin'ny olona manana fahasamihafana tonga ato amin'ilay symposium. Raha ny hevitrao dia inona ny zavatra tapaka ny andritra n'ity symposium ity? Ny zavatra tapaka teo amin'ity symposium ity dia fantoka amina tematika anankiefatra ny tanora mba hoentiny amin'izay ireo fondation izay. Dia raha aminao manokana zany, inona ny zavatra nanamarika anao nandritra n'ity symposium ity? Zavatra nanamarika nandritra n'ity symposium ity androandroany ity nafahanay nihaona tamin'ireo tompon'andraikitra, nafahanay nitondra vahaolana satria nanontany foana isika dia nitondra vahaolana ary irina horen'ny zareo izay vahaolana izay. Nihaona tamin'ireo minisitra anankiroa izahay ary ny dirikaby ao amin'ny primature. Mankasitraka. Dia raha aminao zany nisy vokany ve sa na tsara hoe fatiantoka anao namonjy an'ilay symposium? Nisy vokany ny symposium satria voalohany aloha nampifondrina tanora ary nampitovy ny hevitry ny tanora ary koa nampita ny hevitry ny tanora tamin'ireo mpanapa-kevitra sy ireo mpananomboana antoka dia ny communauté internationale izany ary irina mba ho maro sy toy foana ny fisiany izay fiantsoana tanora manerana mampifondrina eran'ny nosy izay ary atao betsabetsaka kokoa izy amin'izay fotoana izay. Raha miteny ary tsika hoe ndao ikoze. Merci Jenny.